Ry avy malala fa ny fahasoavan'Andriamanitra no nato izao atsika. Nandratra indray ty sabotsy faha 12 ny volana jona ity ary mamarana izao herinandro izao. De ho aminareo ane ny fiadanana. Ndetsika ry avy nanaraka ny mofonaina indray anio. Araka ny lohahevitra izay bandinina hoe mampanjaka ny fahefan'ny tompo. Io mambavaka aritsika. Ry Andriamanitra ranaiza any an-danitro, de ndreto izay mifaly amin'ny fitiavanao, mifaly amin'ny fahasoavanao, andrindrindra mifaly amin'ny fahalalana sy ny fahafantarana anao. Fa ianao de Andriamanitra mpanjaka anay, ary Andriamanitra manana ny fahefana, de mampianatra anay izany marina rehetra izany. Saotra hoe manam-potoana izay ankehitriny ary iombona anay amin'ny alalan'izao fitaova tseratsera izao, mba hampitana aminay ny afatry ny teninao Andriamanitra. De mitenena aminay Jehovah fa miteny fa miaino izay mpanomponao, ary de misaotra indrindra fa fitahiana lehibe ho anay izany. Misaotra noho ny fahasoavana rehetra izay nomenao anay indray nandritry ny herinandro lasa iny. Aviary Tompo, de mitenena aminay ambarao aminay ny sitraponao ary asehoy aminay ny fahefanao Andriamanitra, anekenay ianao. De misaotra indrindra Tompo. Amin'ny anaran'i Jesu. Amen. Ny teny izay voalahatra ho antsika anio ary de arak'izay hita amin'ny filazantsara araky ny marika 7 de ny 4:12 ka hatramin'ny 7:20. Marika 7 ny 4:12 ka hatramin'ny 7:20. Zay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesu. Ary noho ny tonga teo amin'ny mpianatra izy de nahitaka vahoaka betsaka manodidina azy sy mpanorandalàna ny adevitra taminy. Ary niaraka tamin'izay noho nahita azy ny vahoaka rehetra, de talanjona ka niazakazaka nanatona sy niarahaba azy. Ary izy nanontany azy hoe inona no iadinareo hevitra amreto? Ary ny anankiray tamin'ny vahoaka namalika nanao hoe mpampianatra, nentiko ety aminao any zanako lahy, zay azo mpanahy-mona, ary na aiza no azony azy de ampindindirina izy ary mandovory, de mikotry ny nify sady valaka de valaka. Ary niteny tamin'ny mpianatra ao mba hamoky zany fa tsy hainy e. Ary Jesosy namaly azy hoe rita raraky ny tsy mino, mandra-pahoviana no iterako aminareo, mandra-pahoviana no andeferako aminareo, ento ety amiko izy. Dia nentina teo aminy izy ka noho nahitany Jesosy izy, dia nampifanitsitsitona ny tenany niaraka tamin'izay ny fanahy. De lavy tamin'ny tany izy, sady nitsikasakasina sy nandovory. Ary Jesosy nanontany andrainy hoe ohatrinona zay no nahatongavan'izao aretina izao? De hoy izy, hatry ny fony izy mbola zazako, ary nazerany matetika tao anaty afo sy tao anaty rano izy hamonoany azy. Fa raha misy ianao de mamindrafo aminay. Ka vonjeo izay, fa hoy Jesosy taminy, hainao ny zavatra rehetra de hainy mino. Ary niaraka tamin'izay de niantsony rendra zazalahy ka nanao hoe mino aho, vonjeo aho afaka amin'ny tsy finoko. Ary noho ny hitan'i Jesosy fa niazakazaka nanatona azy ny vahoaka, de niteny mafy ny fanahy maloto izy ka nanao taminy hoe ry fanahy mona sy marenina, izao manodidy ianao, mivoa aminy ka aza miditra ao anatiny intsony. Ary rehefa ninananany izy sady nampifanitsitsitona mafy ilay zazalahy,
dia nivoaka taminy ary efa toy ny maty ka dia nataony maro hoe maty fa Jesosy nandray ny tanany dia ka nanarina azy dia nitsangana izy. Ary rehefa tonga tao an-trano Jesosy dia nanontany azy mangingina ny mpianany hoe izahay tsy navoaka azy, ary hoy izy taminy, iny karazany iny tsy mba azo avoaka na amin'inona afa-tsy amin'ny fivavahana ihany. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Dia ho amintsika manakarivana ery havana ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Indro Jesosy ry havana eto dia nahasitrana tovolahy iray izay nampahorian'ny demonia. Atao hoe marary izy ihany azo mifanamoana. Dia nijaly satria atry ny fony voazaza izy nahazo izany aretina izany ary izao efa miha-lehibe izy, mbola ho aminy ihany ilay aretina. Eto Jesosy ry havana dia maneho ny fahefany ka dia mampianatra antsika izy eo anatrehan'izany aretina izany hoe raha ery amin'ny andininy faha 7:20 riny jerena, satria mpianatra dia nanontany mangingina Jesosy ahoana iny aretina iny tena mazana be iny, sarotra be iny. Dia izao lazainy Jesosy iny karazana iny tsy mba azo avoaka na amin'inona afa-tsy amin'ny fivavahana ihany. Misy ry aretina eto ry havana izay tsy sitrana afa-tsy amin'ny alalan'ny vavaka ihany. Fampianarana no omenantsika eo anatrehan'izany ary tsy haintsika izany raha tsy ianarana. Fa Jesosy izay manana fahefana, izy no mahay manasitrana izany ry havana ka dia amin'ny alalan'ny fivavahana no entina indrindra manatanteraka izany. Ndreo ry havana dia hevitra be moa ny an'ireo olona maro izay teo, ny fariseo miady hevitra amin'ny mpianatra Jesosy ny amin'ny fanasitranana reny aretina ireny. Ary eto ry havana dia raha nasaintsika hanaraka an'izao fiarahan'ny vavaka izao dia ho hitantsika ato izany fa maneho ny fahefany sady mampianatra Jesosy. Maneho ny fahefany sady mampianatra Jesosy. Ka ny voalohany dia izao hoe lazao aminy ary ny marina rehetra. Lazao aminy marina rehetra. Hitantsika amin'ny andininy faha 7:20 ka hatreny amin'ny andininy faha 1:20 izany. Zavatra mibahana eto mantsy ry havana dia izao. Ndreo izany efa nentiny fianakaviany teo amin'ny mpianatra ity marary ity fa tsy sitrana tsy sitrana mihitsy izany hoe tamin'ny alalan'ny vavaka ihany fa tsy sitrana na dia nentina teo anatrehan'i Jesosy. Zava-mahagaga izany ry havana satria amintsika dia efa nomenantsika ny fahefana. Ary izay moa tokony tsaroantsika izay raha manao ny asan'ny tompo izao tsika dia mba efa tokony handray izany fahefana omen'ny tompo izany ary dia tokony handeha koa amin'ny finoana ry havana. Ka eto Jesosy ary raha voalohany indrindra raha maneho ny fahefana izy dia sady mampianatra antsika mba hananantsika indrindra izany hoe ilaza ny marina rehetra amin'ny Jesosy izany. Dinika mpiainana izay tokony ho haintsika izany ry havana. Voalohany indrindra dia sahia ary manatona an' Jesosy tsika sahiantsika manatona an' Jesosy. Ny eto dia hita fa ninona nanjo izao aretina mafy izao satria fanamoana ny tao anatiny ary tena ampahoriana izany izy rehefa tonga izay fanaratsy izay dia ampianariny Jesosy kosa izy ny amin'ny marina rehetra izay tokony ho fantany, ny amin'ny fahefana izay eo am-pelantanany ka azahoany manatanteraka izany asa izany. Ary dia tena nihetsika hozy tsika ilay aretina koa voalaza atao amin'ny andinin-tsoratra masina izany ry havana. Ry havana malalo betsaka ny zavatra famafao amin'ny fiainantsika. Anisan'izany toy ny aretin'ny tony
Fa ny zava-dehibe mamaika dia manatony an Jesosy. Na aty amin'ny trano ivorian'ny mino tahaka an'izao ohatra, na koa amin'ny toerana samihafa izay azahoantsika indrindra miresaka sy mivavaka, dia afaka manatona an Jesosy tsika, mitondra ny enta mavesatra zany eo am-pelatanan'i Jesosy ry havana. Tsy mba manavakavaka ny tompo fa mora fanahy, ary dia tena tiantsika izy ka vonina indrindra hanala izay mavesatra antsika ka mampiasa ny fahefany izay eo am-pelatanany. Ka noho izany ry havana dia tsarovy ary fa maneho ny fahefany eo amin'ny fiainantsika Jesosy ka mandidy ary manaisotra indrindra izay asany ratsy rehetra. Fantany avokoa ny fiainantsika ka dia rehefa manatona an Jesosy dia miomana ilaza izay manavesatra antsika eo aminy. Fa ny faharoa ry havana, raha maneho ny fahefany Jesosy dia ny zavatra hita eto dia izao hoe ilay eo anatin'izay ady izay hatrehan'izay dia mandray andraikitra amin'izay Jesosy. Hitantsika izany ry havana manomboka eo amin'ny 2:20 ka hatreny amin'ny 7:20 zany. Izay iantsonantsika mpanara-drian'i Kristy fa eo dia eo izy mahamonjy antsika zany Jesosy Kristy zany, ary afaka indrindra isika mandroso eo amin'ny dingana izay atoronao antsika. Izay no tokony hianatra antsika eo anatrehany dia misy ny asan'ny maizina rehetra izay mitady fanasitranana, dia mba misy dingana izay tokony ho haintsika ry havana. Eto dia tsy aza fenina mihitsy amin'ny Jesosy ny toetry ny aretina rehetra. Tahaka ny eto izao ry havana dia ny mpianatra dia nieritreritra hoe mety tsy ho hain'i Jesosy zany fa zavatra tsotsotra ery ihany no hain'i Jesosy. Fa eto ny mpianatra dia mianatra fa ny zavatra rehetra dia hain'i Jesosy atao avokoa na inona izany. Dia hain'ny mpianatra, hain'i Jesosy no manatanteraka izany satria Andriamanitra rahateo izy ary manana ny fahefana rehetra. Izay hita eto ary ry havana dia niteny Jesosy, nandroaka zany fanahy maloto zany Jesosy mba tsy toetra intsony ao amin'ny marary izany aretina izany. Fa nahamoana sady marenina moa ny antsona azy dia norany noroana hiala tao amin'izany olona izany izany asa ratsy ny Satana izany. Ka dia ny zava-dehibe dia izao sitrany le marary efa tahaka ny maty mihitsy ny fijery azy, fa niala avy tao le aretina rehetra, ny fanahy maloto rehetra, ka tonga fanahy mino vaovao zany no manjaka ao. Dia eto am-pamarana zao afatra ny ten'Andriamanitra zao ary havana maheresitsika fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra nanasitrana Jesosy teo amin'ny fiainantsika ary mbola vonona izy ho an'izay rehetra miandany aminy ny amin'izany ady izay tokony hatrehantsika izany. Fa na inona izy na ady hatrehantsika ry havana dia aza misalasala manatona an Jesosy ary mangataka aminy indrindra ny fanafahana rehetra izay tokony ataony amintsika. Mahery ary ry havana fa ny zavatra rehetra hain'Andriamanitra ry hainy mino, fa mihoatra noho izany tokoa no haintsika mino rehefa nanaiky toy izao eo anatrehan'Andriamanitra isika ry havana. Tompony no hanokatra ny saina sy ny fo mampanahitsika ary mba halalantsika ny herin'i Jesosy sy ny fahefany ho herin'i Jesosy koa no mbola hivelomantsika sy angatantsika ireo zavatra mahasoa sy ilaina isan'andro. Dia ny tompony hampaherentsika ry havana. Ho azy ery an'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Dia misaotra indrindra Andriamanitra raha afaka niaino ny teninao izahay tamin'ity andro an'ity. Ho sakafom-panahy anay indray mandritra izao andro izao ny teninao. Ary dia mba ho anay indrindra mitory sy manambara izany araka ny sitraponao Andriamanitra rery ihany. Dia tsy misy ho tanteraka iary afa-tsy ny sitraponao ilay tompo sy Andriamanitra ka dia mametraka ny fiainanay
eo am-pelantananao izay. Dia mametraka feno ary izay tompo ireo olona sahirany, misy ny marary, dia misy indrindra koa ireo izay any amin'ny hopitaly na ny trano na any amin'ny toeram-pitsaboana. N'aiza n'aiza misy izy ireny dia ianao no sitrany satria mpanafaka ianao Jesosy dia meteza mba hanafaka koa. Izaho mivavaka izany dia angatany amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany, ary mierika amin'ny fanantenana ny zavatra rehetra izay mahasoa apetraka eo am-pelantananao ny fiainanay. Misaotra Tompo, nivavaka ihary dia angatany amin'ny anaran'i Jesosy ary farananay miaraka amin'ny fanononanay nivavaka izay nampianaran'ny Tompo manao hoe: raina eo izay ny an-danitra, ho amasinina ny eny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, hatao any eny sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio izay nasaza ho anay, dia ary mamela ny eloko ahy tahaka ny namela anay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fa hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Saotra ny tompontsika ry havana no fotoana izay nomeny dia mba samy azo fahalalana tsara tsika ny amin'ny tenin'Andriamanitra ary aza misalasala manatona an'i Jesosy eto aminy avokoa no manavesatra antsika dia izao zava-misy ainantsika izao zany. Tompony omba antsika rehetra ry havako, dia hivavaka isika dia handray ny tsodrano. Misaotra indrindra Jesosy raha navelanao niara-ny aino ny vaky teny teto izay, ny fanahy masina ny hiasa ao aminay, hanolontsaina ary hitari-dalana ka hitoetra ao aminay mandrakariva. Dia misaotra Jesosy ho aminareo rehetra ary ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra Ray, fampahirezana avy amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra mandehana ary amin'ny fifalian'ny tomponareo. Dia ho an'Andriamanitra ery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.